Ho aminao ry havana ny fahazavan'ny tompo. Ny andro anio moa dia andro izay amarina antsika lohahevitra manao hoe Manavao ny Fanahy Masina. Ny Lioka toko faha 12 manomboka ny 15 ka hatramin'ny 17 ry havana no andeha ary akatsika ny hafatry ny tompo aka hivelatra amin'ny lohantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Rehefa mandinika an'io perikopio isika ry havana malala dia tsara raha vakina manomboka ny andinin'ny 15. Ny perikopa dia hazava kokoa izany tenin'Andriamanitra zany. Vakeko ny manomboka ny 15 manao hoe ary dia sao taminy iza moa aminareo no manana sakaiza zay akeo aminy mamatonalina ka nao aminy hoe ry sakaiza ampisambory mofo fiteno aho fa sakaizako mandeha tamin'ny aliany dia tonga tsy amiko ka tsy misy zay afahako azy. Ary ilay eo an-trano kosa malika anao hoe aza manirana fa efa mihidy ny varavarany zao ary ny zanako mandreo Mpitandrina eto amiko tsy afaka hifohany anao aho. Hoy izao aminareo na dia tsy iaingany meazy no ny fisakaizana azy izy dia fo ihany izy no ny fitaraina ny fatratra ka hanome azy izay ilainy. Dia mitoy ny vakiteny manao hoe aroy izao aminareo mangataha dia homena ianareo, mitadiava dia hahita ianareo, dondony dia hovohana ianareo. Jesoa mampianatra antsika hivavaka. Zany no lohahevitra asika raisina amin'izao perikopy izao. Jesoa mampianatra antsika hivavaka. Raha mandinika ny soratra masina sika dia i Jesoa dia tsy mampianatra fomba fivavaka loatra ao amin'ny baiboliny hoe rehefa mivavaka nareo dia mandoalika na mitsongoloka na mitsangana. Tsy zay loatra, tsy mampianatra an'izany loatra izy, fa ny toe-po entina mivavaka zay no ampianarina. Ina moa le toe-po? Raha dinitsika ilay manomboka ny 15 teo dia le hoe tsy mihafahafa toy ny mangataka zavatra misakaiza. Ny olona mivavaka eto fantatsika tsara fa raha amin'ny olona tsy fantatrao ianao no andondòna amin'ny andro sasakalina, inona mety ho azonao? Mety hanompa azy ny ao an-trano. Fa tsy zay aloha, mety hitandraty iza koa zao manakitaba amin'ny andro alina izao. Fa sakaiza anao dia say ianao, tsy mihafahafa ianao. Zay no tianambary eo, rehefa mangataka zavatra amin'ny sakaiza dia tsy mihafahafa. Ianao ve raha angataka mofo amin'ny sakaizanao dia ozy ianao hoe voninahitra lehibe ho ahy ny mangataka amoramponao mba hanome mofo roa. Tsisy anao an'izany angamba, fa ahoana izy anao mba hame mofo kely ahy fa tonga ao ny sakaizako. Tsy mihafahafa fa sakaiza no angatahany. Jesosy no sakaizantsika. Jesosy no sakaizantsika, tsy mihafahafa tsika rehefa mangataka aminy. Dia izao koa ny faharoa hoe fikatsahana zay tena mahasoa. Mahatoa ilay olona tonga midododo misasakalina dia tena misy zavatra ilainy tokoa zay, tena nanahirana azy. Fa raha zavatra mbola azona mpandeferina, tsisy andeha amin'ny andro misasakalina zany andeha hitady mofo, fa fomba fanajana vahiny avy lavitra tokoa ny manome sakafo azy dia nataony zany. Tahaka zany koa raha mangataka zavatra amin'ny tompo, katsao izay tena ilainao sy mahasoa anao rehefa mangataka amin'Andriamanitra. Boray ao ny tenin'Andriamanitra zay mahasoa, zay fantatro fa mahasoa, zay tokony ilainao fa homeny zany. Ary ny fahatelo dia resahana eo ny hoe mivavaka amin'ny fo, mitalao manana fandavan-teny. Zao moa ny resaka eo ny hoe nasaika tsy hanome azy ilay ao an-trano. Hoy ny voalaza eo, raha zaka aminareo sisy fanady tsy hainga hanome azy no ny fisakaizana azy izy dia ifo ihany izy no ninona. Andininy 15 no ny fitarainany fatratra. Ozy izy eo ny teny grikany hoe no ny tsy fitandrony enatra. Rehefa tena tsy misy tokoa tsy mahalala menatra tsony na iza na iza. Mivavaka amin'ny fo manana fandavan-teny faharetana.
na asaiky tsy amme azy dia mameno ilay fitalahoana ao alatrano ao. Miverimberinao ilay teny hoe mba ampisambory re, mba avonjeo re, mba avonjeo re. Amme ihany izy. Zany ry havana no lazaina eto. Ka manomboka amin'izay ilay tenin' Jesosy, hoy izaho aminareo. Raha zany ary noho izy, hoy izaho aminareo. Mangataha dia homena ianareo. Tahaka an'izany olona zay mangataka zany, nahazo isa tsy nahazo, nahazo izy. Voalohany ry havana, rehefa mivavaka isika ary, rehefa manomboka andininy fahasivy, rehefa mivavaka isika dia manana faharetana. Ahoana tsara hoe rehefa mivavaka isika dia manana faharetana. Mangataha dia homena ianareo, mitadiava dia hahita ianareo, dondony dia hovohana ianareo. Fa zay mangataka no mahazo, zay mitady no mahita, zay mandondòna no hovohana. Ireo tantara io ry havana malala misy hoe iza moa no angatahan'ny zanamofona ame azy vato sy ny sisa ame azy mena rano. Tantara efa nisy moa ny teo amin'ny fiainan'ireo mpianatra. Dia hitan'i Jesosy tsara zany. Hitan'ny mpianatra zafaty ny fiainana naraka tamin'i Jesosy. Jesosy lay mahalala ny harapaka an'io. Jesosy mahalala ny anoananao sy ny mampahory anao. Izy raha teo mampianatra antsika manao hoe omeo anay an'io zay hanina sahaza ao anay. Ko raha mangataka mofo amin'ny tompo ianao dia matoky, fa tsy omen'Andriamanitra vato ianao sanatry. Ary raha mangataka hazan-drano ianao dia tsy omenomena rana sanatry. Dondony dia hovohana ianareo izy. Ilay fandondòna eto dia mitovitovy amin'ilay teny malagasy hoe mandondòna, na hoe misisika, insiste isika, misisika, tsy mahalala menatra intsony, misisika fatatra. Zany hoe tsy mandodona fotsiny fa tena misisika mihitsy. Toy izany ny fiainantsika. Raha te hitady ny zava-tsoa ny fiainana, mila misisika, mila maharitra, mangataka, mandodona, mitady, ilaina faharetan'izany. Rehefa mivavaka ianao, manana faharetana, aza mijery ny fiainan'ny hafa, ny faneson'ny hafa, fanenjehan'ny hafa. Fa ianao sy ny tompo, anao sy ny tompo, amin'ny tompo ianao mamboraka zay tena mahatery ianao, fa mamaly vavaka anao izy. Zany no lazaina hoe tena misisika mihitsy. Mety hoe herinandro ianao vao mahazo valim-bavaka, mety hoe ray volana vao mahazo valim-bavaka, nefa koa mety tokony hovaina koa le sujet de prière sao dia mba diso lalana mivavaka. Dia nangitsika ravana diso fangataka. Tsy hoe zavatra efa tsy mahasoa dia mbola isisihana ihany, botongerina ihany. Mila manana faharetantsika. Mety ho ray volana, mety ho herintaona, mety mihoatra an'izany azy, fa ny tompo ihany no mahafantatra ny valim-bavaka homenanao amin'ny fotoany. Tsy mifanohitra mihitsy ry havana ilay teny manao hoe mangataha dia homena ianareo sy ny hoe ny atsembohan'ny tavanao no zay tsy miasa aoko izy tsy hihinana. Raha mangataka amin'ny tompo mivonona hiasa, fa ny valiny fisasaranao no hanomezana anao, fa aza miandro manalatsaka avy any an-danitra. Tsarovy ry havana fa ny tompo ny mahafantatra ny valim-bavaka zay homeny anao amin'ny fotoany, ka mila faharetana miaraka amin'ny tompo zany. Satria hoy ny teny matetika fa 7:7 manao hoe fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana. Fa na dia mbola tsy mivaly aza ny vavaka ao dia tsy arovy, fa teo amin'ny fiainanao tany aloha rehetra tany dia efa namaly vavaka anao ny tompo, namaly vavaka anao imbetsaka ny tompo. Aza maika anao lisitra fotsiny ny fangatahanao avy, tompo mila an'izao fa mba tanso koa ilay zavatra lasa, inavo ny efa nomeny tompo
aza mankitanisany zavatra zay ilaina fotsiny ihany fa misorako ny am'izay fahazo mety tsy valy eny eo ny vavaka ao fa zao ny teny tompo mangataha manana faharetana eo amin'ny fivavaka ataonao fa ny faharory avana rehefa mivavaka ianao dia aoka hatoky rehefa mivavaka ianao dia aoka hatoky ny fakapanapahavitra antsika olombelona ny avana dia rehefa avy mivavaka dia mbola miseho ihany ny fanahina sy ny tebiteby rehefa avy mivavaka dia mbola matahotra ihany ka zary lasa tsy misy dikany ny vavaka zay ataonao fa rehefa mivavaka dia matoky an'Andriamanitra fampiainy vavaka izy jereo tsara ny nampianaran'i Jesosy eto fa hoy izy ny hoe izy aminao ray aman-dreny nangatahany zanany ka nome azy vato ampianaran'i Jesosy eto fa ny fanaony ray aman-dreny ange dia zao hoe tsy misy ray aman-dreny manolo bato mafana ninona ny zanany fa fantatry ny ray aman-dreny zay asony zanany zany ny tena ray aman-dreny vanona mahafantatra ny asony zanany fa ny tena takiny amin'ny olona eto dia ny fahatokina fa tsy adala akory Andriamanitra ka nome zavatra tsinotsinona anao na ampidi-doza anao fa toy ny zanaka ianao zay mangataka zavatra amin'Andriamanitra rainao tian'Andriamanitra tsisy fiafafana eo aminao sy Andriamanitra rainao jereo tsara fa ny zaza dia zavatra tiany siriny dia angatahany ary madoky izy fa azo an'izany isan'andro dia misisika izy fa ndraindray ny akamaroan'ireny zavatra reny angatahan'ny ankizy reny dia mety tsy mahasoa akory dia isika ry aman-dreny ny mahalala zay mahasoa ny zavatra angatahany reny zanantsika reny na anome sika na tsy anome fa ny ray aman-dreny dia mikasaka zay ahasony zanany toy izany koa Andriamanitra matokoy azy ianareo na dia ratsy azy dia mahalala hanome zava-tsoa ny zanakareo tsy mainka avany rainareo izay ny an-danitra no hanome ny fanahy ho an'izay mangataka aminy ny Fanahy Masina ry havana malala ny Fanahy Masina ny fanomezana sarobidy tsara indrindra ny aren'ny lanitra homenantsika ny Fanahy Masina zay mitarika atsika halalan'Andriamanitra mitona atsika hibebaka mitona atsika hino ho tian'i Jesosy Kristy atonga atsika hanampifaliana atonga atsika hanasonina amatsika asa maro zany omeny fanahy zany ary fanomezana ambony noho ny hanina sy ny fitafiana sy ny rano sotrony zany ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny eto dia tsy mahafaoka ny lampy fiainana manontolo ihany fiainana andavanandro ihany tsy ny lafy ny ara-panahy fotsiny ihany fa ny fiainantsika manontolo mihitsy ny ara-panahintsika ny ara-nofotsika ary zany no mahatonga an' Jesosy teny manao hoe aza manahy ny aminy hoe inona no hoanay inona no sotronay inona no tafenay fanomezana lehibe ny Fanahy Masina fa dikan'izany dia zao ny zavatra sarobidy aza dia omeny atsika na honany tsy omeny atsika zavatra madinika mahasoa ny fiainantsika aoka ary sika hivavaka ampahatokiana fantatra ny tompo ny olana mahazo atsika anio moa dia isika hoe fetiny reny tsy alahadiny reny akory fa fetiny reny imbona atsika amin'izao tontolo zao zany tsy ao anatin'ny perikepany hoe anio dia alahadiny reny tsisy an'izany eo fa izao tontolo zao dia mankalaza fetiny reny dia mahatsiaro ny fiangonana hoe ny reny dia manana adi-panahy ihany koa ny akamarony ady satria no ny herisetra zay miahatra eo atokantrano adi-panahy zay ataony ditra ny zanaka ady noho ny amin'ny ditra ny vady sy ny sisa dia mivavaka isika mitala ho amin'ny tompo isika malana fahatokiana rehefa mivavaka dia manana fahatokiana an'Andriamanitra mahafantatra ny ngidi ny fiainantsika ny tompo ka tsy taredretra izy
fa amaly atsika koa abrao aminy zay mahatery antsika mangataha amin'ny finoana fa aza mimonomonina fa mimonomonina no anisan'izay antony nandrianan'Andriamanitra ny Israely fa izay tany anefitra ka tsy nahitan'ny sasany ny akamarony ny tany Kanana satria sady mivavaka ny be menomenina sy ny be monomonina rehefa mivavaka dia manana fatokiny fa aza monomonina aza manome tsiny ry havana rehetra amin'ny tompo raha mangataka mofo sy azan-drano amin'ny tompo ianao dia mahandoky fa homeny mofo sy azan-drano ndikan'izany dia hoe lay tena ilainao lay tena dadiavinao lay tena maso anao ary zany fangatahanao zany dia eniny tompo reniny tompo fantatry ny tompo ny adi-panahanao ka tsy jery fotsiny izy tsy taredetra izy ny tsara indrindra dia ny fanahy masina nomeny anao ny arem-panahy lanitra moa zany rehefa namalala koa isaora azy raha mbola afaka mivavaka ianao fa Andriamanitra manampy anao izy Andriamanitra momba sy mampahery izy so zany hafatra antsika ho aneo ry havana hafatra roa nomeny tompo antsika rehefa mivavaka dia manana faharetana rehefa mivavaka dia aoka hanana fatokena n'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao any ny fiadanany amen